Fa miarabantsika tsirairay avy indray a manaraka an'izao fandaharana miomana iaona amin'Andriamanitra ao izao. Misaotra an' Jesosy Kristy ilay velona mandrakizay, ilay Andriamanitra tokana izay tompony asa amin'izao fotoana izao ary maro ny olona voakasika noho ity teny ambary ity. Averiko ihany noho ity teny ambary ity izay ampiasain'i Jesosy Kristy. Tsy fakana vola manolona izy ity, tsy tetika ahafahana manana harena miroborobo eto an-tany izy ity. Antson'i Jesosy Kristy izy ity hanambarana ny olona ny teny manafaka, hanafahana ny olona eo ambavan'ny ambodia, fa maro ny voakaikitry ny ambodia ary tsy mety afaka, fa tonga Jesosy hanafaka ny tsirairay avy. Maro nefa afaka ary mbola hanafaka izy, tononoko amin'ny anaran'i Jesosy zany. Maro ny olona hiala ao anatin'ireny entreprise mpivavahana ireny izay mangorombola fotsiny, izay mamitaka olona tsy manambara an' Jesosy Kristy fa mampanompo olona, ary tsy manambara an' Jesosy Kristy fiainana fa mamitaka ny olona ho any amin'ny lalana tsy izy. Ho an' Jesosy Kristy irery ary ny voninahitra, ary androany sika dia mbola tohizantsika le hoe tandremo fa misy Jesosy hafa. Teny raisina tamin'izany moa tsy adinoantsika Korintianina 2:1-12 dia ny andininy 4, dia ny Galatianina 1:9 raha fehezina le resaka lazain'i Paoly dia hoe misy a Jesosy hafa, misy a fanahy hafa, misy a filazantsara hafa. Dia izay koa le voalaza ao amin'ny Galatianina hoe misy filazantsara hafa. Ary entitra dia entitra ny apôstôly Paoly hoe raha misy mitory Jesosy hafa, afa-tsy ilay efa le nitoriana taminareo, raha misy mitory filazantsara hafa, afa-tsy ilay nitoriana taminareo, Kristy hafa, afa-tsy ilay nitoriana taminareo, na anjely ary izy, aoka izy ho voaozina hoy ny tenin'Andriamanitra. Satria sarotiny Andriamanitra, satria ameriny olona any fahaverezany ndany raha vao Jesosy hafa, Kristy hafa, fanahy hafa, filazantsara hafa, tonga makany amin'ny fahaverezana. Androany mbola verina amintsika, tena mikikika mihitsy izay, tahaka lazain'i Paoly hoe mpanafatsiny ny filazantsara. Dia tena hitory an'izany amintsika mihitsy, amin'ny kahalalahana, amin'ny fahafahana, amin'ny fofeny fitiavana ihany koa. An'izay mandray an'izao teny izao, fatandremo fa misy Jesosy hafa izay manala antsika amin'ny fahatsorana sy ny fahadiovana ao amin'ny Kristy. Zay mantsy le voalaza ato hoe le lazain'i Paoly amin'ny 2 amin'ny Korintianina 4:1-12 hoe matahotra fandrao ny sainareo ho simba hiala amin'ny fahintsim-po sy ny fahadiovana amin'ny Kristy, tahaka ny namitahan'ny menarana any Eva tamin'ny fihendrena. Zay koa zany le Jesosy hafa. Le Jesosy hafa dia tsy tsotra, tsy tsopo. Le Jesosy hafa dia tsy ao anatin'ny fahamasinana sy ny fahadiovana. Zay koa le Jesosy hafa zay. Le Jesosy hafa dia mirehare, mizaozao, te hoderaina, te ho topoina. Zay le Jesosy hafa. Raha misy milaza fa mpanompon'Andriamanitra, pastera, mpaminany, apôstôly, mpampianatra, evanjelista, loholona, diakona sy ny maro samihafa izay tianao ilazana azy, ka mampanompo olona, ary efa tenenina fa tsy mety zany fahaelao, ary mbola miziriziry amin'izany, Jesosy hafa zay. Hafa indray raha hoe tenenina, anarina, atoro ka miala noho ny tsy fahalalana nanaovany azy dia miova izy. Isaorana ny tompo zay fa ny fanahy no mikasika azy. Fa misy efa malala, fa mbola miziriziry, mampanompo olona, mangeja olona, mampitahotra olona, mandrahona olona, mamitaka olona. Jesosy hafa zay. Jesosy hafa zay. Ary zay le voalaza tao amin'ny Korintianina 2:1-12 hoe mpaminany santoka ireny, apôstôly santoka ireny, mpiasa mamitaka, mampiova ny endriny ho tahaka ny apôstôlin'ny Kristy. Lazay koa antsika izany. Na manao mirakla be tena mampitolagaga anao ary, na manao fanasitranana ary io, tsy zay no ahitanao hoe Jesosy tena Jesosy. Fa voalaza mihitsy teto hoe ny devoly dia mahay maka mampiova ny endriny ho tahaka ny apôstôlin'ny Kristy. So gaga ianao hoe tena izy ke izay ametrahany tanana dia mianjera, izy ke izay nitoriany teny dia mitomany, izy ke izay anaovany mirakla dia mavita e. Tandremo fa ny devoly mahay mirakla, ny devoly mahay mirakla, mitsabo dia manasitrana, fa tsy izay mitsabo manasitrana rehetra dia Jesosy.
zay manao mirakla rehetra dia jesosy, zay mandroaka devoly rehetra dia jesosy, hainy devoly daholo zany. Tsy tadidinao nga ny tantara tany amin'ny eksodosy, rehefa andeha hamoaka ny zanak'Israely Mosesy dia nisy fahagagana nataony, na ny pontehana sy ny fahagagana maro. Dia rehefa nanao koa ny magy, ny magicien sy ny mpiskidy rehetra tao amin'ny tany Farao, dia mba navita n'le nataony Mosesy ihany koa izy, navita ihany koa izy, fa tsy navita hatramin'ny farany. Fa rehefa avy eo nivadika vai ny tantara, tsy navita intsony eny azy izy hoe tena tanan'Andriamanitra ity fa tsy hainay intsony. Tandremo ry havana malala, sao dia sy doka ny zavatra hita masontsika, sao dia sy doka ny zavatra manaitra ny nofontsika, fa ny fanahy tsy fantaritsika hoe avy amin' Jesosy ve sa tsy. Fa be da be ny efa mpamina sandoka mpamitaka zay lasa any amin'izao tontolo izao mitory ny filazantsara, zay filazantsara tsy izy, ary manambaka olona maro. Fa mila mitandrina antsika, fa be da be dia be ny voafatotra, be da be ny voageja, maro ny jamba. Ary rehefa mijery ianao hoe tena ahoana ary tsy ahafantaran'ireto olony reto, fa ao anatin'ny fitaka izy, voagezan'ny mpaminany sandoka izy, voagezan'ny mpampianatra sandoka izy, misy fanahy ratsy izy mamitaka, dia efa voalaza teo hoe fanahy le izy, fanahy le izy, jamba mihitsy ny maso, ary tena manompo olona, mampanompo olona. Raisitsika niny Matthieu 20. Matthieu 20 andininy 20. Matthieu 20 andininy 20 tantarany zanak' Zebedio nanatona an Jesosy. Nanatona an Jesosy ny reniny ny zanak' Zebedio sy izy roalahy, dia nangataka hoe aleo zay mba eo amin'ny akavananao sy ny akavianao rehefa ho avy amin'ny fanjakanao ianao. Mitady voninahitra, mitady laza, mitady otom-pony. Napetraka Jesosy tsara ny resaka, ary tsy niambaamby Jesosy. Hoy Jesosy hoe tsy fantatrareo izay zavatra angatahanareo, fa izao ianareo te ho lehibe io, aoka ianareo mpanompon'izy rehetra. Eo amin'ny andininy 20 amin'ny 20 dia voalaza hoe tahaka izany ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina, fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro. Dia hiteny ianao hoe Jesosy zany, fa tsy zay, fa ny Jesosy ihany zany, fa ny anay efa hafa. Fa izao no lazainy Jesosy ery ambony hoe andiny 20, fa tsy mba toy izany aminareo, fa zay te ho lehibe aminareo dia aoka ho mpanompo anareo, ary zay te ho ambony indrindra aminareo dia aoka ho mpanomponareo. Vantana ny teniko amin'izay laza azy ho pastera na lehilahin'Andriamanitra, na bisopy ianao, na izy ianao na izy, ka mbola tady ho tompoina ary mampanompo olona, raiso mazava tsara ho anao ty teny ty. Matthieu 20 andininy 20 sy ny 17 sy ny 20. Aoka ianao ho mpanompon'izy rehetra, aoka ianao ho mpanompon'izy rehetra. Zay le fahatsorana tiana lazaina, ny fitahan'ny Satana i Eva ary ny ala tamin'ny fahatsorana tao amin'ny Kristy. Be da be no milaza mpanompon'Andriamanitra amin'izao fotoana ny fitahan'ny Satana, ary tsy ao amin'ny fahatsorana intsony. Tsy mety raha tsy antsoina hoe bisopy, aza antsony zany ntsony hoe tately, fa ataovy hoe bisopy, asio ihany hoe bisopy, na aza antsonantsony hoe tately, fa ataovy hoe pastera tately na mpaminany tately, fa tsy mety zany fitenenanao amiko zany. Jesosy nga raha dia totaly ny tenenina hoe Monsieur Jesosy, na hoe ny mpaminany Jesosy, na pastera Jesosy, na ny apôstôly Jesosy, tsy tonga dia hoe Jesosy fotsiny. Halleloia. Hanafaka antsika ny tompo, hanafaka antsika ny tompo. Mandeha anankiroa zao teny zao, voalohany any amin'ireo mpitondra fivavahana, faharoa any amin'ireo zay entina ka mbola voageja ao anatin'izany, ataoko hoe système sy fomba izany mangeja olona. Jesosy ny tena tianambara amin'ity miomana eo amin'Andriamanitra ao ty, fa misy fomba be dia be mila tenenina misy aloha ravana mba hahafahan'ny olona mahita an' Jesosy. Fa amin'izao fotoana ny tsy hita intsony Jesosy e. Tsy voandroany any no miteny an'ity, fa rehefa misy fanentana natao, rehefa misy fitaomana olona ho amina fivavahana na amin'ny toerana anankiray, tsy Jesosy eny tena voalaza ao amin'ilay fitaomana e, fa lehilahin'Andriamanitra sy vehivavin'Andriamanitra e.
amin'ny alalan'ny afisy, amin'ny alalan'ny banderole, amin'ny alalan'ny tseko publicité maro isan-karazany. Tsy Jesosy zany tompoko. Jesosy dia niafina, Jesosy dia tsotra. Averiko ihany ty tsy fantatra efa nalazaiko tamin'ny omana teto na tany amin'ny fitoriana hafa, fa i Jesosy dia olona tsisy nahamantarana azy, tsisy nahafantarana azy, tsy niafaka tao anatin'ny olona rehetra. Satria rehefa ho samborona izy, be loatra ny olona teo, ary tsy fantatra hoe izy zay Jesosy, dia ozy Jodasy hoe zay oroako, izy no samboronareo. Inona natonga ny Jodasy hanoroka an Jesosy? Satria tsy fantatra tao anatin'ny be sy maro Jesosy hoe iza le Jesosy, noho ny fahatsorany, noho ny fanetretena nananany, dia tsy nirehare izy, tsy nizaozao izy tahaka ny mpitory-teny amin'izao fotoana, zay te hiavaka, zay te hisehoseho amin'ny fananana, amin'ny fiakanjona, amin'ny fiteny, amin'ny pôzy maro isan-karazany. Tsy ahitana an Jesosy zay manetritena no sandatra, fa zay mirehare. Dia Andriamanitra manohatra azy. Voalaza any amin'ny Jakoba zany hoe Andriamanitra manohatra ny mpiavonavina, tsy hoe ny devoly, tsy hoe Satana manohatra ny mpiavonavina. Andriamanitra mihitsy ny manohatra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetriteny. Teny apetraka amintsika izany amin'ny fomba fitoritsika filazantsara, amin'ny fomba fanambarantsika an Jesosy, amin'ny fomba fivavahantsika, amin'ny fomba fitondrantsika olona. Tsy misy ambony sy ambany eo amin'ny Jesosy. Zay misy lazain Jesosy hoe ianareo rehetra dia mitovy daholy. Jesosy misy ny teny tany amin'ny Jaona 3:10 rehefa nanasa tongotra izy, za zay tompo aza manasa tongotra anareo, maika ianareo tsy hanao toy izany kiova. Fa misy nke tena Jesosy hafa mampangeja olona, mampanompo olona, mampiasa olona, miexploiter olona, manambaka olona, tsy ao amin'ilay fahatsorana intsony. Ary rehefa hiresaka aminao izy mifampihafahafa, manambanimbany, mizaozao, mirehare, Jesosy hafa zany. Ny any Jesosy ko ny any tsotra. Zay mahatonga anay tsy dia tena tsy rototra amin'ny resaka fisehoana ety ivelany, tahaka ny hoe akanjo zany sy ny endrika ety ivelany, fa le toe-po sy le toe-panahy matahotra an'Andriamanitra sy le tian Jesosy Kristy. Ary zay ny toetra an Jesosy, dia zay no arahana. Tsy fantatra ho azy Jesosy tao anatin'ny be sy ny maro ary norohan'ny Jodasy izy. Amin'izao fotoana vao miditra amina fiangonana iray ianao, na toeram-pivavahana iray, na fitoriana anankiray ankalamanjana, tonga dia fantatra hoe riny pastera, riny mpaminany, riny lehilahin'Andriamanitra. Satria nahoana? Tsy ao anaty fahatsorana intsony, fa te hiavaka amin'ny maro, te hirehare, te hizaozao amin'ny endrika amam-bika sy ny pôzy ety ivelany. Aoka iovy zany. Sao dia hozana hoe zavatra tsy important zany, tsy ilainy zany. Ilaina mihitsy zany ao anatin'ny fanetretena ny fitoriana teny. Ary reo mpanompon'Andriamanitra rehetra reo, reo toriana filazantsara reo, rahalahy sy anabavy reo voalohany indrindra. Ary ianao ihany koa pastera sy mpaminany sy mpitory filazantsara reo, rahalahy ianao ao amin'ny Jesosy voalohany indrindra. Fa tsy ho sarotiny ianao amin'ny fiantsonanao sy ny teny ilazananao. Fa na Jesosy ara teto tany lazaiko aminao mihitsy ny Filipianina 2:2, dia hozy izy hoe na dia Andriamanitra ary izy, egal amin'Andriamanitra Jesosy, tsy nataony zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana tamin'Andriamanitra, fa ny foanany ny tenany tamina ka ny endriky ny mpanompo Jesosy Kristy, lay mpanjaka ny mpanjaka, lay tompo ny tompo, lay Andriamanitra ny Andriamanitra, lay lehibe indrindra. Raha ny tokony ho izy dia tena loloavina matapony loha ary ianko ofana tanteraka. Tsy nanaiky an'izay izy fa nidina ambany dia ambany, nifoanany ny tenany ary nanetriteny izy. Iza moa za zay kakana, iza moa za zay zavona mandalo ihany, iza moa za zay mpandalo sy mpivahiny no andeha hirehare sy izaozao. Amindra fo amintsika ny Tompo. Ao amin'ny toeram-pivavahana dia lazaiko indray ity. Efa misy sokajy anankitelo. Ny anankiray ery amin'ny toerana ambony indrindra, atsona angamba iny hoe altara pilipitra, tsy mahazo miakatra eny afa-tsy ny pastera, mpampianatra, olom-bovozotra. Dia ety amin'ilay toerana anankiray ambanimbany ny diakona ny miakatra eny. Dia ety amin'ilay farany ety besiny maro, eo ny olona rehetra. Raha vao miakatra eto amin'ilay toerana ambonimbony kely amin'ilay toerana faharoa zany ianao, zany hoe misy niveau telo zany. Niveau voalohany pastera ihany eo ambony eo, ary fauteuil be tena
palissandre na boîte de rose amin'ny tena cuir be mihitsy izy ihany mahazo mipetraka eo ary masina io tsy azo petrahana izany izy raha tsy mandray fanasany tompo anao tsy mahazo hiditra ao zay le fitaky satana tsisy fahatsorana ntsony zany tsisy fahatsorana zany tsisy fahatsorana de eo zay niveau voalohany niveau faharoa de eo indray ny diakona sy ny mpandamina rehetra de niveau fahatelo mivavaka ray manontolo azarahana tsony ny tany fanekena taloha ry havana efa mifanekena vaovao tsika ary rehefa mifanekena vaovao ianareo rehetra ozy de mitovy avokoa ny fanekena taloha de nisy hoe efitra masina indrindra de avy eo ny efitra masina de avy eo ny kianja ny teo amin'ny kianja de ny vahoaka marobe de tao amin'ny efitra masina de ny mpisorona de tao amin'ny efitra masina indrindra de ny mpisorona be de zay ny mbola raisitsika amin'izao fotoana de avelantsika hoe ny mpitandrina lehilahin'Andriamanitra lehibe be ositra ny makery amin'le tapiny ery ambony de ny atonotolony ety ambany de ny vahoaka betsaka ety ambany ety tsy izy tsony zany foanany zany amin'ny anaran'i Jesosy ny altara tsy misy intsony ny altara farany de ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy zay namatsiana azy nanombona azy teo ary rehefa maty teo izy tsy misy tsony ny altara toerana midadasika lehibe anankiray tsotra fotsiny miaraka eo daholo ny mpino na pastera na tsy pastera na izy rehefa ao amin'i Jesosy mitovy avokoa zay ngeny mahatonga ny Paoly nanoratra ty Korintiana ty hoe mahatahotra fa sao de niova ny fisainanareo ary niala amin'le fahatsorana tsisy fahatsorana intsony lasa ao anaty système ravidravitra sy fombafomba ary tsy afaka amin'izay Jesosy afo zany Jesosy afo zany ihany Jesosy ko de tena tsotra miaraka amin'ny mpamory hetra miaraka amin'ny mpanota miaraka amin'ny reo olona maro mba hitaomany anazy fa tsy mirairay amin'ny fahotana akory tia napetraka amintsika tompoko zany teny zany hoe raha mbola fizahozahoana firehareana tsy ankasitrahan'Andriamanitra zany ary raha mbola mampanompo olona mangeja olona maka volan'olona mamitaka olona ary mandrahona olona raha tsy manao fanompona Jesosy tsy nandrahona olona zany ary Jesosy koa raha miaso anao androany tsy manao antery fa ampitiavana izy no miresaka ampitiavana izy ary Jesosy tsy manao antery fa miresaka mora hiditra ao amin'ny fiangonana Laodikia rege izy ny Apokalipsy 3 ainy tonga de manokatra ny varavarana io de miditra fa izy ny teny hoe indro mitsangana eo am-baravarana ka mandondona raha misy mihaino feo ka mamono varavarana de hiditra ao aminy ary ara misakafo aminy ary izy amiko ho anao ihany koa androany lehilahin'Andriamanitra pastera sy zay rehetra filazanao mila manetry tena ambany ianao ary tonga mpanompo ao amin'ny fisainanao mihitsy tonga mpanompo ary fomba fanaonao mila tonga mpanompo zay ny didin' Jesosy zay ny sitrapon'i Jesosy raha te ho isan'ny akarina eny amin'ny rao lanitra ianao ary ianao zay ao anatin'ny fanompona fiarahana amin'i Jesosy aza manompo olona tsy tonga ianao hanompo olona ataoko hoe ataonao solon'i Jesosy iny lasa ohatsy hoe fa maty Kristy fa fanompontsika amin'ny anjara fanomena pahasoavana sy amin'ny zavatra omen'i Jesosy fa Jesosy ny tompo Jesosy ny tompontsika fa tsy mivavaka aman'olontsika na manompo olona de tena tiana zaraina amintsika zany hoe tapitra treto aloha le tandremo fa misy Jesosy hafa fa tena tiana zaraina amintsika hoe Jesosy tena izy de olona tsotra Andriamanitra tsotra Andriamanitra be fitiavana Andriamanitra manetry tena Andriamanitra ao anatin'ny fahamasinana zay koa le izy teo misy nge makasitraka hota ao am-poniny mpanompon'Andriamanitra misy nge tena tia hota manota mihitsy fa ny ao amin'i Jesosy olona sarotiny amin'ny fahotana tsy tia fahotana ary mankahala fahotana feno fanetretena de ho an'i Jesosy ihany voninahitra anafaka atsika izany teny zany hitondra fiainana ao antsika mba ho Jesosy ny lohany izy tsy maintsy hitombo isika tsy maintsy hena amen